Vao ny fahasalamana kosa indray mahakasika ny fihinanan'ny mponina atao amin'ny tanàna ny Fianarivon-Tsinanana, ilay hazan-dranomasina nitarika fahafatesana dia efa nisy moa ny taratasy nalefan'ny minisitra misahana vonjamaika ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny mponina any amin'io faritra io. Araka izany dia nampitandrina ireo olona amin'ny tsy hiverenan'ny tranga toy ireny ny minisitra tompona anaikitra. Misy taremarika vitsivitsy zany afaka amam-panareo satria zay moa zany dia efa nidina tena-toerana voalohany indrindra tany Fianarivon tao Tamatavy ary tsika rehetra moa naheno tamin'ny aina aman-jery ary zay efa nahafantatra ny ilay finanana sifatra ranomasina tany Antsirana. Izay ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zany efa nandeka komunikasion serasera ny faritra rehetrarehetra fampahafantarana ny vahoaka izay manomboka eo amin'ny tompona andraikitra ambony hoe ny OMC rehetrarehetra indrindra ny vahoaka mba tokony mahalala mihitsy hoe inona ny tokony atao inona tsy tokony atao. Fantatsika fa amin'izao andro mafana zao taloha moa izy ity somary niemika kely tany amin'ny desambra no natahorana fa noho ny fiovany toetrandro zany dia lasa natao manomboka amin'ny voalohany volana novambra zany ka hatramin'ny farao volana marsa tokony hitandrina zany ny vahoaka malagasy amin'ny fihinanana hazan-dranomasina. Tsy ny hazan-dranomasina rehetra nefa satria koa lasa mampisy zavatra manko lasa tsy mandeha tsony ireny varotra hazan-dranomasina fa hoe sao dia voapoizina. Fa misy trondro vitsivitsy zany izy io, ao ny atao hoe sardine, ao ny sardinelle, ao ny geba. Dia ireo trondro madinika ireo zany rehefa mafana ny andro dia midina any amin'ny farany ambany any amin'ny ranomasina satria mafana. Dia ao ambany ranomasina zany misy alga maniry izay tena mitondra poizina. Dia ilay trondro vaventy ohatran'ny atsatsa indray zany ireny tsy misakafo raha tsy ny trondro madinika. Dia hohaniny indray zany ilay trondro madinika dia miampita any amin'indray zany ny poizina. Dia tsika olombelona indray zany rehefa avy eo mihinana an'ilay atsantsa dia mifampita hatrany izy. Dia io koa moa tafiditra koa anatin'ny soka-dranomasina koa ilay izy satria ilay soka-dranomasina koa midina fihinana an'ilay poizina dia miampitapita hatrany.